miakatra eo tongotrao. Kopakopa tanana ho antsika ankizy rehetra, tratra taona vaovao mahafinaritra no menjy Jesosy antsika izao. Tafahoanety indray isika hiaraka miekina ny lohahevitra. Ny lohahevitra vaovao mandritra nyity telo volana ity moa zany dia manomboka amin'ny lohahevitra voalohany izay manao hoe ilay trano avo be indrindra. Ilay trano avo be indrindra. Mino aho fa efa samy nahita trano avo be daholo ny ankizy kely rehetra, fa ao anatin'izany lohahevitra izany dia manana hafatra manokana ho azy ho anao rakizy Jesosy. Izany dia hita tao amin'ny alalan'ilay teny izay nianarantsika tsenjery ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko 10:4-telopolo sy ny 5:telopolo. Andao nge iarahantsika manao hoe tsy mizaha tavan'olona tokoa Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra ny olona matahotra azy no ankasitrahany. Andao nge averiny tsy mizaha tavan'olona tokoa Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy no ankasitrahany. Asan'ny Apostoly toko 10:4-telopolo sy ny 5:telopolo. Ny hafatra ho azy ianao ho fanombohana an'izao taona vaovao izao rakizy dia izao hoe tsarovy fa manompo an'Andriamanitra isika io voalohany indrindra raha tsy manafakafaka fa dia tia manompo ny olona rehetra izay asen'Andriamanitra tompontsika. Ka dia ho zaza tia manompo ane izao senao dia n'izao fanombohan'ny taona vaovao izao. Dia andao arahantsika indray ary ny tantara. Mba efa nandinika mpiasa nanangana trano avo be ve ianareo? Na nitaingina ascenseur hatrany amin'ny faratapony taloha ela be rakizy dia nisy olona nanandrana nanamboatra tilikambo nanakatra ny lanitra, nefa tsy izany no drafitr'Andriamanitra. Taloha taoriana namoronan'Andriamanitra ny tany dia fiteny iray no fampiresahan'ny olona. Anarana mitovy no nampiasain'izy ireo ho an'ny zavatra nananany na nataony. Tsy nampaninona mihitsy izany na aiza izy ireny no mipetraka, na ho aiza koa. Afaka mifampiresaka tsara sady mifankahazo resaka. Taorian'ny safidrano anefa dia niara-mipetraka tamin'ny mpilaminana sy tamin'ny mpiadanana ny olona rehetra. Dia indro fa nisy olona sasany tamin'izy ireo nanomboka nanadino izay nataon'Andriamanitra taminy. Tsy tiany ny niara-mipetraka tamin'ireo olona nanompo an'Andriamanitra, nanapa-kevitra ny honina any amin'ny tany lemaka mahafinaritra izay atao hoe sinara ireto olona ireto izay tsy tia an'Andriamanitra. Rehefa nandeha teny ny fotoana dia nanomboka nieritreritra tampony ireto mponina tao sinara ireto fa mahay lavitra ny olona sasany izy. Eny mihoatra noho n'Andriamanitra azy. Nihevitra izy ireo fa mahay ny zavatra rehetra koa. Indray andro ary dia niteny ny anankiray hoe andao isika hanamboatra tilikambo biriky no hanamboarantsika izany izay volavolaintsika mandra-pamafiny. Ampiasaintsika hanamboarana tilikambo manaka-danitra izany. Andao koa hanorina tanan-dehibe ho antsika mba hipetrahantsika eo. Dia nisy hafa indray nge niteny ho avy ny olona hitsidika ny tilikambontsika dia lasa malaza isika amin'izay. Afaka hipetraka mandrakizay amin'ilay tanànantsika isika. Dia nanomboka nanangona goudron hitazonana ny biriky tambatra izy ireo rakizy. Vetivety foana nge dia ny avo hatrany ilay tilikambo. Tsy nahafaly an'Andriamanitra mihitsy izany. Tamin'ny andro ny famoronana mantsy dia niteny toy izao Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva: maro fara mameno ny tany. Nefa tsy nameno ny tany ireto olona ireto. Niara-nitangorona tao amin'ny tanàna iray ihany izy rehetra. Inona re no azon'Andriamanitra tao hampitsahara anazy ireo? Dia hoy Andriamanitra: tia tena sy mahafiloha ireto olona ireto. Raha avelano izao azy izy ireo dia ahavita zava-dosa mihitsika. Hifandratra izy ireo. Nefa na dia tsy nankatoan'Andriamanitra loatra ary rakizy izy ireo dia tsy nitsahatra ny karakara azy nge Andriamanitra. Mbola manokana eo mason'Andriamanitra ny olona tsirairay avy. Koa satria tian'Andriamanitra loatra izy ireo dia nanomana drafitra hanampiana azy ireo hanao ny marina izy. Nasainy nampiasa teny samihafa ny olona hoentina ilazana zavatra iray. Novano fiteny maro samihafa ny fiteny tokana. Mbola mila biriky
hoy angamba ny antsoantsonyity mpiasa iray tany ambony tany. Ny mpanampy azy izay tsy nahazo izay tiany lazay neto ny antsony olona tany ambany mba handefa goudron lapelina, hoy angamba ny navalin'ilay tany ambany. Ampiakatra lapelina izahay mba azonareo an-tsaina ve ny fahatezeran'ilay olona teny etapony tilikambo rehefa tonga ny lapelina. Vetivety foana rakizy dia nanomboka ny fanditra sy ny ady ireto mpiasa ireto. Tsy afaka namita ny tilikambo izy ireo. Ny tena marina tsy nisy te hiara-mipetraka ela intsony tao amin'ilay tanàna iray izy rehetra. Koa araka ny fikasan'Andriamanitra dia nisy olona hafa nifindra nonina tany Atsinanana ary ny sasany kosa ny ankandrefana, nisy ny anavakatra ary ny sasany indray nakany atsimo. Niparitaka manerana izao tontolo izao izy ireo. Niara-mipetraka isampianakaviana izy sady nakasitraka ny zava-tsoa izay mbola nomen'Andriamanitra azy ireo tsy tapaka ho azy. Tsy mizaha tavan'olona tokoa rakizy Andriamanitra, tiany sy ampiany olona tsirairay avy. Ianao koa any ambanao torak'izany. Mianatra eo tongotrao